ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falinaraba tsika ry avako malalana tokantrano any atratra ity somafa fitony volana janoary ity ny mofinaina valahatra ao atsika anio dia ny apokalipsy toko faraitra amby roapolo apokalipsy toko faraitra amby roapolo ny andiny fahenina ka hatramin'ny andiny fahavalo fakitsika anaran'i Jesosy zany mofinaina izany. Apokalipsy toko faraitra amby roapolo andiny fahenina ka hatramin'ny fahavalo. Roa koa izy tamiko tanteraka ireo izaho no alfa sy omega ny fiandohana sy fiafarana izaho anome maimaim-poana amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaheta izay maresy no andova zany zavatra izany ary andriamaniny aho ary izy ho zanako fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao amin'ny farimy rehetra afo sy ny solofara izany fahafatesana faro. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fahenana no entina mampaherantsika ry havako. Hoy izy tanteraka ireo izaho no alfa sy omega ny fiandohana sy fiafarana izaho anome maimaim-poana amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaheta izaho anome maimaim-poana amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaheta. Ravako malala itsika moa amin'izao andro hainantsika izao dia voavolavola ny toetsaina ataontsika hoe kapitalista. Ny toetsaina kapitalista zay fototra teny hoe izay vokatry ny fiezahanao no iotazanao, izay vokatry ny asanao no ifalianao ary tsy misy zavatra maimaim-poana zany. Tsy misy zavatra atolotra fotsiny zany, tsy marina zany. Tsy zavatra maimaim-poana. Toetsaina zay ainantsika ankehitriny zany ary tsy diso loatra raha ohatra ka jerena amaha-olombelona eto ambonin'ny tany hoe tsy misy zavatra maimaim-poana zany, tsy misy zavatra atolotry ny olona amin'izao fotsiny zany. Fa raha ohatra ka manaraka tsara tsika ry havako malala, raha toa ka manaraka tsara ny soratra masina tsika ka mamaky ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny finoana dia tena ny fiainantsika mihitsy ny maimaim-poana ao anatrehan'Andriamanitra. Tena misy ny maimaim-poana amin'ny lafiny maha-olombelona, mety tsisy ny maimaim-poana hitantsika eny zany, zay ny ainantsika. Fa izao ao amin'Andriamanitra ry havako tena na rivotra iainantsika eo aza maimaim-poana. Ny fahavelomantsika maimaim-poana. Misy fiahasalamana omen'Andriamanitra antsika maimaim-poana. Ao amin'Andriamanitra dia misy ny maimaim-poana. Fa isika ny nanova ny zavatra rehetra ho tsy maimaim-poana noho ny fahotana maha-olombelona. Eto ary havako malala dia hoy ny filazan'ny tompo azy andiny fahenina hanome maimaim-poana ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta. Hanome maimaim-poana ny loharanonaina ho an'izay mangetaheta. Misy zavatra omeny Andriamanitra manome maimaim-poana ho an'izay mangetaheta. Mangetaheta inona? Loharanonaina io. Fa mangetaheta inona ary raha am-baiboly andresana? Inona mampangetaheta io? Mangetaheta inona? Raha mamaky ny bokin'ny etra-pelatanantsika sika ny Perikiopa toko faraika amby roapolo andininy voalohany dia hoy ny apokalipsy toko faraika amby roapolo zay mofinaina androany andininy voalohany. Nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho. Efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Andininy fahenina izaho hanome maimaim-poana amin'ny loharanondranonaina ho an'izay mangetaheta. Mangetaheta inona zany? Mangetaheta ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Lanitra vaovao sy ny tany vaovao. Ary tany vaovao tsy ny rininy apokalipsy manokana. Tany vaovao tsy misy ranomasina. Tany vaovao tsy misy ranomasina. Iny andika leo tsy misy ranomasina. Ny ranomasina tany jorisy dia mampatahotra milaza onja, milaza onja manonja zany laza. Dika zany dia tebiteby, tahotra, ororo. Ilay tany vaovao zany dia tany tsisy tahotra, tsisy tebiteby, tsisy fampiororona,
tsy misy fangiry firiana, tsy misy zavatra mampana zay le tany vaovao, lay lanitra vaovao sy tany vaovao zay tsy sy ny tebiteby sy ny tahotra mangetahita zany ve ianao. Raha mamaky tsara isika rehavako malala ity bokin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo ty de aza sarahany eo ambany masonao ny bokin'ny genesisy toko voalohany sy ny toko faharoa ary ny toko fahatelo. Melon'ny amakinao ity apokalipsy toko faraika amby roapolo sy faharoa amby roapolo ty de vereny vakina aloha ny genesisy toko voalohany sy toko faharoa de azava aminao. Inona ny antony? Ny genesisy toko voalohany sy toko faharoa dia mitantara lay Edena, lay fahariana tany am-piandohana, lay fahariana tany am-piandohana. Ary ny genesisy toko fahatelo dia maneho ny faharavany zany fahariana nataon'Andriamanitra izany, ny nidirany fahotana sy ny nandroahana ny olona niala tao amin'ny Saedena. Jereo tsara ny genesisy toko fahatelo fa zay ny mamakana azy de nroahana niala ny Saedena ny olona ary tsy navela niditra tao, tsy navela ninana tamin'ny hazonaina. Zay ny mamakana ny genesisy toko fahatelo. Aty amin'ny bokin'ny apokalipsy iny fa misy Edena vaovao, lanitra vaovao, stany vaovao, Jerosalema vaovao. Zany hoe lay very tany amin'ny genesisy toko fahatelo io fa averin'Andriamanitra. Aty amin'ny apokalipsy any amin'ny fiandohan'ny baiboly manomboka amin'ny Edena, aty amin'ny fiafaran'ny baiboly mifarana amin'ny Edena. Edena vaovao. Nisy Edena namboarin'Andriamanitra de mipotehany olombelona, nravan'ny olombelona tamin'ny fahotana. De tonga Jesoa eo anelanelany eo. De zao aty amin'ny farany amin'ny baiboly io misy Edena vaovao ampanantenain'ny tompo. Jereo tsara nge ny genesisy any amin'ny andin'ny fahafolo amin'ny toko faharoatra. Raha mamaky an'io ianao de ahita hoe zany Edena taloha zany misy volamena, misy berila, misy ranonaina, misy ono isan-karazany, misy orenrano efatra. Mamaky vaky azy de jereo ndray ity bokin'ny apokalipsy ity fa miverina mihitsy zany. Io fa misy tanàna ahitana 1:20 de tanàna voaravaka vatso, volamena, de misy rena 1:20 de indro misy renirano mivoaka, misy on'ny ranonaina 1:20 nanganohany tahaka ny vato kristaly. Any amin'ny bokin'ny genesisy no misy rano efatra mamaky vaky ny Edena, Eufrata sy ny sisa. Dia aty amin'ny bokin'ny apokalipsy toko faharoapolo de io ndray fa misy ndray ony sy ranonaina vaovao, sainga mampiavaka azy lay ony sy ranonaina vaovao aty amin'ny bokin'ny apokalipsy. Jereo tsara io mivoaka avy teo amin'ny sezy fiandrianan'ny zanak'ondry, eo no mivoaka le ranonaina vaovao, eo amin'ilay zanak'Andriamanitra, eo amin'ny Jesoa le ranonaina vaovao. Zay io tenen'ny genesisy toko fa loharanony ranonaina io tenen'ny genesisy toko fa apokalipsy toko faharoa amby roapolo. Mazava be zany rehavako malala. Mangetaheta inona ary ianao? Raha mangetaheta ianao de io ambaran'ny bokin'ny apokalipsy io lay lanitra vaovao sy tany vaovao, io ny tokony mampangetaheta anao. Mangetaheta lay fiainana vaovao ve tsika hoe zay de teny fa leo an'ity fiainana eto ambonin'ny tany, eto ambonin'ny tany ny tongotritsika mazava ho azy. Tsika tsy afaka teny amin'Andriamanitra hoe sanatria alay voafaty am'izay Andriamanitra, tsy zay loatra. Fa efa mba te hiaina lay fiainana vaovao. Hoe tsisy tebiteby fiainana. Raha mamaky ny toroteny ray maka nataon'ny pasteur Martin Luther King ianareo ao anatin'lay nisy toroteny vitsivitsy nangonina de natao tao anatin'lay boky hoe Heritiavana. Izy moa nanao an'io boky io. Pasteur Daniel Albert nandika an'lay boky hoe Heritiavana tamin'ny teny malagasy. Dia misy fanazavana, misy heviteny manokana nataony amin'ny apokalipsy toko faraika amby roapolo ity raha nitoroteny izy hoe inona moa dika lay lanitra vaovao sy tany vaovao e. Jereo tsara hoy izy eo anatin'lay toroteny fa lay lanitra vaovao sy tany vaovao 1:20 de efajoro, mitovy ny lavany, mitovy ny sakany ary mitovy ny avony. Zany hoe mitovy ny lavany, mitovy ny sakany, mitovy amin'ny avony. Mitovy daholo ny lafitelo nylay Jerosalema vaovao izy. Inona dikan'izany o pasteur Martin Luther King? Tanàna tsy misy fiangarana. Tanàna mitovy ny fitiavan'ny olona ny tenany, mitovy amin'ny fitiavan'ny olona n'Andriamanitra ary mitovy amin'ny fitiavan'ny olona ny mpiarabelona aminy. Fa eto amin'ity tany ity zao ngamba ny fitiavan'ny olona ny tena lava be
fa ny fitiavan'ny olona an'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny olona ny hafa zara fa misy fisaka mihitsy zany le tany de fisaka ny tany fisaka le Jerosalema tranain'ny olona ny fitiavatena ny lava de lava ho Martin Luther King fa ny fitiavana an'Andriamanitra zara fa misy ny fitiavana ny namana zara fa misy fa am'ilay Jerosalema vaovao am'ilay tany vaovao zay omaniny tompo de zao mitovy tanana tsisy fiangarana mitovy voalanjany mitovy ny fitiavan'ny olona namany mitovy amin'ny fitiavan'ny tenany ihany tany vaovao zay tsy mba misy fiankarana tany vaovao tsy misy zay fanavakavahana fa eto ambonin'ny tany ianao voahilika noho ny volon-koditra voahilika noho ny faripahaizana voahilika noho ny fiaviana voahilika noho ny tsy fahalana ataontsika hoe ny tsy fahafantaranao zavatra voahilika noho ny mety ho bika manendrika voahilika satria sembana voahilika satria avaty amin'ny tany mahantra sy ny sisa rehetra tany mbola feny fiangarana eto ary mety hitanao zany na dia amin'ny sehatra maro samihafa tany hitanao mizaha tanila fitsara amin'ny tanila mangiry firy tsika rehefa koa malala ka vitan'izany ihany tany ahitana fakalana isan-karazany jereo tsara ny bokin'ny Genesis ny fifamonoan'ny pirala Adama Kaina sy Abela ny famono fampiala jereo tsara ny bokin'ny Genesis toko fahena ny fahalitompy hitondra tena tantarainao amin'ny bokin'ny tamin'ny andro Noa ny avinavin'ny olombelona te hitovy amin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Genesis toko faha 20 ka nanaovan'ny tilikambo tao Babela ny karazam-pahotana rehetra zay hitantsika ankehitriny de efa nambara amin'ny baiboly teny Melosady ny falim-potsampy ny fitiavatena ny fiheverantena ho zavatra ny tsy firarahiana ny aina fanimbasibana ny fahafahan'ny olona fanampitena ny fiainan'ny hafa zany rehetra zany ny eo amin'le tany izay tranainy teneny ny bokin'ny Apokalipsy io de mety misy fotoana mangeta hetsika hoe tompo efa mba tsy teo amin'izany tsony zay tompo amin'izao taona vaovao zao mba te hiaina le Jerosalema vaovao zay mba te hiaina la edena tena izy zay la edena very narian'ny olombelona any amin'ny toko 7 de io bokin'ny Apokalipsy hoe azonao atao tsara ny miaina zany lanitra vaovao zany edena vaovao zany saingy zao ao am' Jesosy ihany ao am' Jesosy ihany io tenentsika amin'ny toko 2:20 hoe mivoaka vao amin'ilay seza fiandrianan'ilay zanak'ondry ny loha ranonaina mahavelona tsy avy amin'ny lay Jerosalema vaovao fa nomezana avy amin'Andriamanitra la edena vaovao nidina avy any an-danitra zany hoe tsy eto ambonin'ny tany tsony ianao ny afaka molavolana zany tsy ny herin'ny tenan'olombelona tsy ny herin'ny fahaizan'olombelona tsy ny faharanita-tsainan'olombelona intsony no ahafahany manana izany edena vaovao zany na zany fiainana vaovao lanitra vaovao zany fa zavatra fanomezana avy amin'Andriamanitra nidina avy tany an-danitra omenanao zany nidina avy tany an-danitra hoe ty ambonin'ny tany marina fa ho avy io fahitany io zany hoe mety misy tokoa ny fotoana tena zavatra ho azo tsapahitanana io tsika pino tsy ny baiboly mihitsy no ataontsika hoe tsy ho zany fa ho avy tokoa io lanitra vaovao sy tany ho azo tsapahitanana io ary ho tanteraka raha baky teny hoe iny eny ho ao amin'Andriamanitra tsika ahita ny voninahitr'Andriamanitra ho an'izay mino zay no antony nahafatesan'i Kristy fa zao mbola tsy tonga zay aloha fa mbola eto amin'ity tany ity tsika saingy zao azo tsika hiainana de ny sahady zany zao tsika ny miainana zany zay ny dikan'ilay teny hoe eo ambony hoy Jesosy izy no alfa sy omega izy no alfa sy omega ny dika zany izy ny tompon'ny fotoana izy ny taloha izy ny ankehitriny izy no mandrakizay izy ilay fiandohana sy fiafarana ny dikan'izany zay ny dikan'io hoe azonao ao amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy tsy misy lasa sy ankehitriny zany fa izy ankehitriny izy le omaly de izy le anio de izy le mandrakizay de izy le alfa sy omega izy ny fiandohana izy ny fiafarana mamaky ny bokin'ny Jaona voalohany tsika filazantsara io hoy Jaona manao hoe tao amin'i Jesosy nahariana zao rehetra zao hoy Paoly amin'ny Kolosiana manao hoe nomenan'i Jesosy ny fahefana rehetra mitondro zao rehetra zao ny univers manontolo zany tsy ny tany ihany fa ny univers manontolo eo ampelantanan'i Jesosy ny fitondrana azy zao rehetra zao izy no manapaka ary mandohalika aminy
loalika rehetra any jesosy zany ny fahefana eto amin'ny tany sy zao zava-boarin'andriamanitra na ny hita na ny tsy hita ho ny fanekem-pinoana ny ike amina any jesosy zany ndika zany aza mietrehitra manao hoe tsy azony jesosy atao ny mampiaina ho anao de ny ankehitriny ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao na lahedena vaovao azony atao zany azony jesosy atao zany ny manome lay fiainam-baovao sahady ao aminao fa zao rehavako malala tsy mangetaheditsika ny olana vitan' jesosy zany tsy mijalona ho nofo fotsiny zany na faniriana fotsiny hoe zany lanitra vaovao sy tany vaovao zany eny ho hitatsika zany amin'ny fotoana fiafaran'izao tontolo zao fa izao ankehitriny zany zay misatatra zany ankehitriny no miditra ao am'izany amin'ny ho avy rehavako malala mangetahetan'izany ve isika indrisy fa tsy mangetahetan'izany ny tany fa ke tsara mibokiny Exodosy toko fitambin'ny folo raha mivoaka ny tany raha namakivaky ny efitra ny zanak'Israely dia tojo zavatsarotra de zao nangetaheta izy fa rehefa nangetaheta izy de noeritreretiny de zao avy amin'ny tenany ihany ny vahaolana am'ilay etaetany nanometsiny Mosesy izy hoe nahoana raha noentinao aty am'ty fa ianao ve de tsy mba mahira-tsaina ka ahoana noentinao am'ty efitra ty zahay ahoana noentinao aty anefitra ho faty aty anefitra ty zahay noeritreretiny fa lay vahaolana de vahaolana avy amin'ny tena na avy amin'ny hafa ary zao nararaha azy va maika loza de zao manoloana lay olana zay natrehany dia nomenitsindray ny hafa nomenitsindray ny hafa la etaetany de zao no heveriny fa vokatry ny nataon'ny hafa hoe matoa zay mangetaheta matoa zay mitsala ohatr' zao de zao vokatra ny safidin'ny Mosesy io ary de zany nge-tsika raha avako malala ny hafa foana ny diso amin'ny fiainantsika hoe raha tsy ranona zao de tsotro zao raha mba endry tsara zao ny zanako de tsotro zao raha nylamina tsara zao ny tokantranoko de tsotro zao raha tsy retriketrahana iny zao ny asako de zao raha tsotro zao zao ny nataon'ny mpitondra sanina de tsotro zao raha sy ny sisa rehetra mety ho mariny zany lajerena maha olombelona siantifika tsotra fa raha jerena amin'ny lafiny atsotra masina de zao misy safidy io misy safidy io misafidy anao hoe inona anao mahanao lay izy de hoe ny tompo amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo tamin'ny Jesosy manao hoe mahafiatoka reto olona reto tsy hitany mihitsy ny toetrany tsy hitany mihitsy ny lalana itoran'Andriamanitra azy tsy raisiny mihitsy ny andraikiny fa zao ny hafa mandrakariva sy za Andriamanitra indray lazainy fa manaonao foana mandany anao meo rakapo hivato rampy io dia omeo rano izy fa izao na i Mosesy ary bokin'ny Pentateuka nisy fotoana ny sarasara hoe tena zany tokoa ve rehavako malala aty amin'ny bokin'ny Exodosy mangetahetsika saingy tsy hitatsika lay Jesosy lay ranonaina zay tenen'io io tenen'ny bokin'ny Apokalypsy io rehavako malala vaovaon'ny taona Jesosy no alfa sy omega Jesosy afaka mamaly ny etaetanao ary maimaim-poana zany azony tompo atao edena ny fiainanao fa zao ao am' Jesosy rery aho ao am' Jesosy rery aho no ahitanao an'izany fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahasambarana eto amin'ity tany fandalovany ity tsy zavatra tsy amin'ny alalan'ny fiezahana na ny kajana n'iny tsy zany io fa azon'Andriamanitra omenanao mihitsy de ny ankehitriny ny fahasambarana ao aminy raha manaiky ianao zay teneniny io tsy hoe tsy ilaina akory ny vola ny karamabetsaka ny fiezahana tsy hoe tsy ilaina zany fa tsy zany ny mahasambatra mbola tsy hanananao fotsiny zany de mietreritra ianao manao hoe zany ny mahasambatra satria tsy manana ankehitriny de ny mamaika aloha zao de ny salama mamaika iny ho salama ianao raha pitso faminoa anana zay omen'ny tompo zay ho saza anao raha pitso faminoa fa zao tena mangetahetan'lay eo amin'ny tompo marina tokoa lay tena fiainana ve ianao sady ny hanina ho tenen'ny Paoly manao hoe ny hanina angelevina raha pitso hoe ny akanjo ange rovotra amin'ny tapabolana saroviny io volamena io mety lasa mimpangalatra io vola taonao apriminao inge zavatra misy dévaluation fiainan'ny sandam-bola fa misy ny tena mandrakizay de ao am' Jesosy rery aho afaka malalo vaovao ny taona irio
lay lanitra vaovao sy tany vaovao. Irio Jesoa hoe tompo za mba mangetaheta le fiainana, le fiadanana zay nampanantenanao any mino. Lay satarina eto amin'ity tany ity, satary meno ny tompo anao zany raha tena mangetaheta ianao, de afaka mahita fahasambarana sy fiadanam-po. Tsisy ranomasina intsony, tsisy tebiteby, de nyeto. Zany akory tsy milaza hoe eto ambonin'ny tany anao de tsisy tahotra ny fahafatesana, tsisy tahotra ny fa zany tsy mampiferina ainanao tsy mampiferina, mety misy tsy fisina, tsy maninona, zany fozanao manao hoe tsy manana aloha zao fa za mino Jesoa fa menao ndray afaka ray volana. Mety mitenao ny za zao vonikiripa, za mino Jesoa fa sitranonao mety misy zavatra lalovanao fa zao tsy manimba ny fiadanam-ponao, tsy mikiky ny finoanao, fa mahatonga anao foana manao hoe faly lalandava ao amin'Andriamanitra. Ravako malala ao karianao angetaheta le fiainam-baovao, fiaina feny fiadanana parantenen'ny tompo anao. Ary raha to mangetaheta ianao de tenen'ny tompo eo amin'ny apokalipsy mamarana mihitsy de fa 20 no vakiko. Fa 20 efa vakina teo. Hoy izy manao hoe sambatra zay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirana eo amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. 7:10 ary aoka ho avy zay mangetaheta ary zay mety aoka izy sotro maimaim-pona amin'ny ranonaina. Avako malala lay hazonaina very tany amin'ny bokin'ny Genesis 3 na ny marimarina koa tsy navela no kasihitsika. De izao kosa hoe ny tompo manao hoe manome fahefana atsika izy andraisany hazonaina zany. De ireo zay rehetra mandresy, ireo zay rehetra niaraka amin'ny Jesoa de omen'ny tompo zany fahavelomana mandrakizay ao amin'izany. De avako malala vaovao ny taona mahazo matoky ianao fa maimaim-pona ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ampanantenain'ny tompo anao. Raiso zany raha mangetaheta ianao, raha tsapanao fa ty tany ty tsy azo anteherana. De zao raha ty tany ty fandalovana, ty tany ty tsy afahanao mianoka amin'ny fiadanana fa fandalovana mivahiny tsika eto de manao zay mety ho tian'Andriamanitra tanterahina eto, fa ny mandrakizay tsika tsy eto. No zany ry havako malala raha mangetaheta an'izany ianao, raiso Jesoa avy aloha hiditra ao am-ponao ary meteza ho fiasan'ny fiadanana, ny fifaliana. Araka ny teny manao hoe zay rehetra mangetaheta de hisotro maimaim-pona ao amin'i Jesoa. Hivavaka sika. Tompo mitsoranao zahay noho ny fampanantenana omenao anay fa fandalovana ny tany nosoman'ny fahotana. Saingy namonjy anay kosa ianao nitondra ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao na fahariana vaovao anay. De manome toko fa raha mangetaheta anao, mangetaheta fiainam-baovao zahay de ao aminao ihany misy zany. Ianao ihany no afaka manolotra zany maimaim-pona ao anay. Tompo vaovao ny taona. Tianay ho fiainana vaovao, tianay ho fiainana tsisy korontana, tianay ho fiainana milamina ity taona vaovao ty. Mangetaheta an'izany zay fantatrao de avy manatora anao zay tompo. Amariny fa mamaly vavaka ianao. Betsaka ny zavatra mampitebiteby anay, betsaka ny valanaretina, betsaka ny faharavan-javatra hitanay ny olana rehetra tompo. Saingy aoka tarihinao fanahinao masina zay atakatra fa tsy mana foana ny fiainanao omenao anay zany. Eto ambonin'ny tany zay tompo fantatray zany mbola mandalo fizany toetra zavatsarotra fa aseho kosa fa fiainana sy fiadanana ary fifaliana ianao na inona iainana isan'andro. De anapaka eo aminay Jesoa ny fiainanao Andriamanitra ho fiainana vaovao isan'andro ny fiainanay. Aminaranao Jesoa. Amen.